Ampifaliana lehibe no hiarabako antsika tsirairay avy rehetra mpanaraka izao vavaka sy fampaherezana izao ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko amintsika tsirairay avy rehetra naiza misy anao, ary ampifaliana ho any izarako aminao ny havatr'Andriamanitra amin'ity andro an'ity, ary alohany andraisantsika izany dia manasanao hatrany hiaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra misaotra sy manome voninahitra anao izay ny amin'izao tombom-potoana mahafinaritra omenao anay izao. Sotranao izay tompo ny amin'ny fahasoavana lehibe izay arotsaka ao aminay tsirairay avy, ary ny famindramponao ihany koa izay tsy nahalandritranay, ka afahanay Andriamanitra mbola tafaraka eto indray amin'izao vavaka sy fampaherezana izao amin'ity andro an'ity, ka dia mino Jesosy fa ny teninao dia tsy hiverina foana any aminao, araka ny teninao fa tsy miverina foana any aminao izany raha tsy efa manatanteraka izay ampanirahanao azy, ary ambinina amin'izay ampandehananao azy, ka dia ambininaao ny teninao tompo, eny hitondra vokatra maro amin'ny anaranao, sy ho voninahitra ny anaranao. Ifanainao masina ny asa malalaka nokatra ny saina eto, ary ny osotrao mahery angatahanay aminay tsirairay avy rehetra na amin'ny tenako Jesosy, za dia fantsona fotsiny ihany afaka tena hoe manaiky ny ivoahany izany teninao izany sy ny afatrao izany amin'ity andro an'ity. Ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy, ka dia mifahifanao irery ihany any aoka napaka feneto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Ny afatr'Andriamanitra amin'ity andro an'ity ry hava-malala dia ny mikasika hoe ny atao hoe vehivavy tsara. Voahangy antsika no nankalaza izany hoe fety fankalazana vehivavy izany, ary indrindra fankalazana ny renim-pianakaviana rehetra na fetiny reny. Fa na ny eto amin'izao tontolo izao ara dia mankalaza izany, maika moa fa Andriamanitra dia tena hoe midera tokoa ny atao hoe vehivavy tsara. Horaisika avy hatrany ny ten'Andriamanitra OHABOLANA 2:1 dia manomboka amin'ny 9:10 ka hatramin'ny 2:30 manasa anao tena hoe andinika izany ten'Andriamanitra izany ianao, ary miala tsiny indrindra moa izany amin'ny atao hoe raim-pianakaviana ho an'ny ranadahy tsirairay avy rehetra, ho an'ny lehilahy tsirairay avy rehetra, satria izao ten'Andriamanitra izao marina fa hoe fankalazana vehivavy tsara sady mazoto, fa rehefa diniantsika ihany koa amin'ny hevitra ara-panahy dia ho an'ny kristianina rehetra mihitsy na lahy na vavy izao ten'Andriamanitra izao, ary izay karaktera ihany koa izay takian'Andriamanitra ho amin'ny ho antsika kristianina rehetra, tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny kristianina rehetra, ho an'ny fiangonan'Andriamanitra, satria ato anatin'ny ten'Andriamanitra ny vehivavy izay ho ampakarina dia tsy iza fa ny fiangonana, ka mazava ho azy izany fa ho an'ny vehivavy ary ho an'ny fiangonan'Andriamanitra tsy hakanavaka izany ten'Andriamanitra izany. Lavalava ny ten'Andriamanitra fa manasa anao tena hoe andinika izany any tokantrano, fa eto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia ahitantsika ny ataoko hoe ny mombamomba na hoe ny karaktera ny atao hoe vehivavy tsara, ary voalaza ny ten'Andriamanitra aloha voalohany indrindra fa ny vehivavy tsara dia tena hoe misy valeur lehibe, izany hoe voalaza ny ten'Andriamanitra moa eo amin'ny 9:10 izy mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voahangy, izany hoe ny vehivavy tsara ry hava-malala dia be valeur na hoe lafo vidy, eny mihoatra lavitra noho ny vatosoa, ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny vatosoa, na hoe ny valeurany dia mihoatra lavitra noho ny vatosoa na ny perla izany. Ny vehivavy ihany koa, ny vehivavy tsara dia atokisan'ny vadiny, ny vehivavy tsara dia atokisan'ny vadiny, izany hoe matoky azy ny vadiny, araka ny voalaza hoe matoky azy ny fon'ny lahy, matoky azy ny fon'ny lahy, dia tsy iza no ambara amin'izany fa ny vadiny raha vehivavy raha manambady ianao, ary mazava ho azy moa izany fa ny mbola veriko ihany fa tsy hoe ho an'ny vehivavy ihany raha diniany izy ity, fa ho an'ny fiangonan'Andriamanitra izay vady ho ampakarina, ilay épouse izany amin'ny teny frantsay ho ampakariny Jesosy Kristy amin'ny fiaviany eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa
ny vehivavy dia ny vehivavy tsara dia manao soa araka ny voalaza ito amin'ny 12 soa nataondra vehivavy amin'ny fahatsiratsy amin'ny andro rehetra ihany. Te hitodika manokana ho antsika vehivavy izay ao anatin'ny tokantrano. Mety indraindray ny vadinao mety manao toetra fahafa, mety ataoko hoe toetra tsy mendrika aminao, fa eto dia tia hampafantatra anao hoe ninona izay mety toetra na adalàna ny vadinao fa ny vehivavy tsara dia manao soa mandrakariva amin'ny vadiny. Ny vehivavy tsara dia manao soa mandrakariva amin'ny vadiny amin'ny andro rehetra iainany. Amen. Mety sarotsarotra aminao, mety hiteny ianao ka zao ny nataony anazy, zao ny ataony anahy, fa raha vehivavy tsara ianao dia vehivavy mitady anao soa mandrakariva amin'ny vadinao. Ary ny vehivavy tsara ihany koa dia vehivavy mazoto miasa amin'ny tanany, vehivavy mazoto fa tsy malaina. Ny vehivavy tsara dia vehivavy mazoto, ary eo amin'ny 15 izy dia hoe mifoha izy raha mbola alaka manome hanina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizivaviny. Zany hoe mifoha izy raha mbola alina zany, zany hoe mbola matory daholo ny ao an-trano, mbola tsy miposaka amin'ny masoandro dia efa izy ny efa mifoha. Zany hoe vehivavy tia mifoha maraina, vehivavy tia mifoha maraina alohan'ny olona rehetra, na manambady ianao na tsy manambady ianao. Zany hoe mifoha raha mbola alina zany dia tsy inona fa mifoha mitondra ny ankonany eo anatrehan'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe mifoha tonga dia hitady vola, fa mifoha alohan'ny olona rehetra, mitondra ny ankonany, mitady an'Andriamanitra, mitondra ny ankonany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe ny ankonany ihany, fa mitodika manokana ho antsika vehivavy renim-pianakaviana izay manana mpanampy. Te hilaza aminao hoe raha vehivavy tsara ianao dia tsy mipanampy anao na hoe ny olona miasa ao aminao no hifoha alohanao, fa ny vehivavy tsara dia vehivavy mifoha alohan'ny mpanampiny, alohan'ny vadiny, alohan'ny zanany. Aleloia. Zany no ahafantarana, zany anisan'ny karaktera ny vehivavy tsara. Ary ianao zany izay manana mpanampy, mety hatramin'izay mpanampinao ny fo alohanao, fa ianao dia tokony fo alohan'ny mpanampinao. Ary ianao dia anisan'ny tokony hitondra ihany koa ny ankonanao araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, mifoha izy raha mbola alaka manome hanina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizivaviny. Zany hoe ny mpanampy anao na ny olona miasa aminao, ianao ny tokony hita mifoha voalohany. Aleloia. Ary ny karakteran'ny vehivavy tsara ihany koa dia vehivavy mazoto miasa amin'ny tanany, tia manao taozavatra. Amen. Ary vehivavy ihany koa manatsotra ny tanany amin'ny ory, vehivavy mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Aleloia. Eny, ianao renim-pianakaviana na vehivavy izay mety hoe manao tsinotsinona ny fahantrany hafa nefa manana eo am-pelantananao, taddio tsara fa ny vehivavy tsara dia tia manatsotra ny tanany, zany hoe manampy mahantra, mihantra mahantra, manana ny karakteran'i Jesosy Kristy, satria karakteran'i Jesosy Kristy tena hoe manana compassion, na hoe manana fiantrana ny hafa zany. Ary tsy hoe haranofy ihany, fa indrindra ny ara-panahy, ny ahafantarana ry hava-malala, na hoe nahitana ihany koa fa vehivavy tsara ianao dia manana ny compassion amin'ny fanahy zay very, na dia tsy fantatrao na dia tsinotsinonao ary, fa manana izany toetra n'Andriamanitra izany ianao, karakteran'i Jesosy Kristy izany ianao. Amen. Fa raha mbola tsy hanananao izany dia tena hoe angatao mihitsy ny tompo mba tena amboly izany, amboly izany karaktera izany ao anatinao. Ary ny vehivavy tsara ihany koa ry hava-malala dia vehivavy voarazan'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny 2:20 manao firakitra ho azy izy ny fitafiny dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Zany hoe ny vehivavy tsara ihany koa dia mikarakara tena
fa tsy sanatria hoe misarongo bordamba mialatsiny amin'ilay fitenenana tahaka an'izany moa fijeriko anazy hoe zanak'Andriamanitra ihany ianao nefa ny ohatry ny ahoana ny fitafianao. Ny zanak'Andriamanitra ry hava-malala dia na hoe ny vehivavy vehivavy tsara dia tsy mitafy araka an'izay tiany fa mitafy tena hoe araka ny hoe fitafiany dia rongony fotsy madinika, izany hoe mitafy madio fahamasinana, endriky ny fahamasinana ilay fitafiana rongony fotsy, resaka fahadiovana. Ny vehivavy tsara dia manana fitondran-tena tsara na amin'ny lafiny ivelany na amin'ny lafiny anatiny, satria rehefa mijerytsika ny fitafiana io ihany koa dia milaza ny any amin'ny Timoty 2 azafady Timoty 1 toko 2 fa ny fitafiana izay mahamendrika ny andony vakitsika eo amin'ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy, ary toy izany koa vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamotinana sy ny fahononan-tena, tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara araka izay mahamendrika amin'ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Amen. Zany tokoa ny fitafiana izay tokony hanaonantsika, fitafiana montina, fitafiana tena hoe mendrika ny hoe mahazanak'Andriamanitra antsika. Aleloia. Ary tadidio tsara fa ny fitondran-tenan'ny vehivavy tsara no hanajana ny vadiny. Amen. Raha ohatra ny vehivavy manana fitondrana ratsy dia na ny vadiny ara dia tsy ho hajaina, satria voalaza ny ten'Andriamanitra hoe lahy dia hajaina eo am-bavady. Inona moa mampatonga ny hoe lahy dia hajaina eo am-bavady? Amin'ny alalan'ny fitondran-tenan'ny vadiny. Amen. Raha ohatra ianao vehivavy izay mety hoe vehivavy manao tsinotsinona ny vadinao, na vehivavy izay ataoko hoe ratsy fitondran-tena, dia tadidio tsara fa ny olona tsy maintsy hiteny ny vadinao, ino ny mba vadiny ranona, ino ny mba vehivavy ohatran'ny reno ny mba nalainy ranona vady. Mino fa takatra ao izany tiana ambara amin'izany, fa tena hoe mila nanantsika izany karaktera izany. Ary indrindra ihany koa eo amin'ny 9:20 manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy, ary ny lalàna ny famindram-po no eo amin'ny lelany. Ny vehivavy tsara dia vehivavy mahay manokatra ny vavany, izany hoe amin'ny fahendrena, izany hoe vehivavy manana fahendrena ny fitenenany, vehivavy manana fahatahorana ny fitenenany, izany hoe tsy miteniteny foana vehivavy, tsy mifosafosa vehivavy, mahay mahafeny vavany, tsy miteny fitaka vehivavy, tsy miteny lainga. Zany dia karakterany ny vehivavy tsara. Ary mazava ho azy fa vehivavy ihany koa, ny vehivavy tsara dia ankalazaina eo amin'ny ny ankohonany, izany hoe ny afantaranao fa vehivavy tsara tokoa ianao, ny afantaranao fa tsy hoe ianao no doka-tena fa tsara, ary tsy hoe averiko ihany, tsy hoe satria tsara bika na tsara-tarehy araka ny voalaza hoe sady volony taviny, tsy izay loatra, fa rehefa manomboka mideranao ny zanakao, rehefa manomboka mideranao ny vadinao, hoe araka ny 20:20 ny zana mitsangana ka midera azy hoe sambatra, ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra. Dia tadidio tsara fa efa manomboka ao anatin'ilay vehivavy tsara izay ianao, manana an'ilay karaktera ny vehivavy tsara, ary izay mihitsy ny tanjon'Andriamanitra. Mba tena ho vavy olombelon'i Jesosy Kristy ianao manomboka eo amin'ny tokantranonao, manomboka amin'ny zanakao ary manomboka eo amin'ny vadinao. Ary izay ny tena hoe zava-dehibe, ary mbola ampatsahiviko ihany fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina. Amen. Endry hava-malala, tena zava-dehibe ny fananantsika izany, fanahy ny fahatahorana ny Jehovah izany ho anao, na
ianao raha vehivavy ho anao ny renim-pianakaviana dia tena hoe angatao ny fanahy fahatahorana an' Jehovah. Aoka ianao mba ho vehivavy tena matahotra an'Andriamanitra, aoka ianao mba ho renim-pianakaviana tena manana fahatahorana an'Andriamanitra, ary indrindra fa kristianina manana fahatahorana an'Andriamanitra. Fa izay matahotra an' Jehovah ihany, ny vehivavy, ny renim-pianakaviana, ny fiangonana matahotra an' Jehovah ihany no hoderaina. Aleloia. Ka dia mino fa androany dia tena hoe manana hitahita mijery ny tenanao, mandinika ny tenanao ianao hoe vehivavy tsara tokoa ve za, kristianina tsara tokoa ve za, manana an'ireo karaktera izay voalaza ireo ve za, ary mety mbola misy ny karaktera ho aseho an'ny tompo anao. Fa ireo dia sasatsasany izay tena hoe tian'Andriamanitra hananantsika, dia hisaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany teny izany. Haleloia. Misaotra ray masonao ny amin'ny teninao, misaotra indrindra fa tena hoe mampianatra anay tokoa ianao mba hahatonga anay ho vehivavy tsara, hahatonga anay renim-pianakaviana tsara, hahatonga anay ho kristianina tsara Andriamanitra eo anatrehanao, ary indrindra mba ny hahatonga anay mba tena hoe hoderaina Jesosy Kristy eo. Ka dia misaotra anao izay amin'ity androany ity, ary mino Jesosy fa tsisy diso anjara izay rehetra nandray izany, fa ianao no mampianatra azy, ary mifanahy masina anao ane tsy hitsahatra hampianatra anay mandrakariva mandra-piavin' Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra, ary ianao ny amboly izay rehetra toetra karaktera izay mbola tsy hanananay Andriamanitra amin'ireo karaktera izay na karaktera tianao hanananay Tompo, ho voninahitra ny anaranao mba hahatonga anay hoderaina eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fanahy masina amin'izay rehetra efa nataonao sy izay rehetra mbola ho ataonao ihany koa. Amen. Amen.